Tonga sao daholo zanagasikara mbola avy ianareo tsara fantatsika rehetrarehetra fa lehilahy zany no resahantsika androany. Eto zany vehivavy foana mantsy ny resahana hatramin'izay le hoe ny vehivavy tsy maintsy virjiny rehefa manambady fa manino indrindra tsy mandeha miasa rehefa melohan'ny andehanana manambady dia ao indry mijaly fa ny lehilahy zany androany ampiana sira ho resahana ndraiky hoe mila manomana tokantrano manomana ihany koa ngela melohan'ny angalana vady. Fa sao elahy mihevitra hoe ny lehilahy dia mahatsapa ihany koa elahy hoe diso. Fa eo foana le hoe mibalabala ohatray ny lehilahy ela be vao tonga saina. Rehefa malazo lataka sy rehefa any amin'ny 7 taona sy rehefa marary lava eo vao mody endry. Zay vao mody endry atao tanàna tsy mampirafy tsony dia avy eo tsy mivoaboaka tsony dia tsy mampirevy bandy akama tsony dia ohatra lasa mitakisikisina madama. Raha any amin'ny 7 taona sy 15 taona any elahy vao mody endry ohatran'izay dia efa tsy raharahin'ny madama tsony koa. Dia aza manontany elahy raha tsy miasa saina ilay vehivavy satria nandritran'izay 5 taona atao hoe 30 taona vadiana izay elahy nampirafy sy nampijaly anazy sarotsarotra ange izany. Ho an'ny lehilahy manana sipa elahy tsy maintsy hoe lavaka foana ny tadiavin'ny elahy. Voalohany misy ny kapoty. Ampiasao ny kapoty mba tsy ho bevoka ilay zanak'olona. Miankitraingitra indray mihinana baomba misy foniny ange izany. Ka rehefa bevoka ilay zanak'olona nalefan'ny elahy tany ange ilay izy. Maninona nalefany? Sitrapon'ny elahy ty andefa ilay izy tany dia bevoka ilay zanak'olona. Ilay zanak'olona indray no omena tsiny avy eo hoe tsy mahay miaina. Fa elahy angamba nahay miaina nametraka ilay ranonay. Elahy koa ange tsy mahay miaina. Ho an'ny lehilahy misy natsoina hoe vasectomy. Manantona dokotera elahy manao vasectomy raha ohatra ka tsy tia hampiasa kapoty dia ny dikan'izay na tsy mampiasa kapoty ary izany manao vasectomy. Rehefa mieritreritra hiteraka indray androany dia amboarina indray ny lataka dia avy eo afaka miteraka raha ohatra ka hoe anatin'ilay hoe mieritreritra hiteraka indray. Mahakasika ny asa, ny lehilahy tena mijaly raha toa ka tsy manam-bola mihoatra amin'ny vehivavy. Tsy zakan'ny elahy zany, vola iray alina zany tsy ampin'ny elahy zany andeha hampirevena tovovavy. Noho izany zany raha mbola tsy manana asa matotra elahy dia tsy reraka amin'ny manory fa ampiana foniny ilay izy melohany ampidirina anaty lavaka. Tsy maintsy ampiana foniny na manao vasectomy izay ny vahaolana. Fa tsy hoe manome tsiny elahy rehefa bevoka ilay zanak'olona. Sitrapon'ny elahy te handavandavaka eo. Raha tsy manana asa matotra elahy, raha mbola mpianatra ihany koa elahy ange mbola tsy mieritreritra vady izany. Elahy mahafantatra tsara fa mbola tsy te hanambady fa mbola hilalao lavaka hisorohana an'izay. Ary eto amin'ilay toetran'ilay vehivavy variana fotsiny elahy. Ilay bebe nono ireny mety ambany. Ohatra ny bebe vody ireny mety ambany. Ohatra ny sipa manjabeka alany ireny izay fotsiny. Matimaty ny bebe nono sy bebe vody sy manjamanja. Fa tsy nojereny elahy ny toetran'ilay tovovavy. Tovovavy kambo velona ange tia mahatarataran'ny elahy. Any an-trano any izy vehivavy tsy mandray ravin-dena. Irahana kely manary fako izy dia tsy mety hanary fako. Asainy mamandry zareo izy manasa vilia tsy mety hanasa vilia. Asainy mamandry zareo izy mahandro hanina tsy mety hahandro hanina. Irahana kely mividy charbon. Je ne travaille pas. Dia izany no tetehany elahy ho alaina vady. Ka raha bevoka tampoka eto je ne travaille pas. Ilay mbola tsy ampy taona dia ny elahy be indrindra. Satria olona tsy nandray ravin-dena no nalainy elahy vady. Jerena daholo izany hoe miketrika tsara ve ity tovovavy ity anatin'ny lavantranony any. Raha ohatra izy moa izany ka hoe manampy ny ray aman-dreny efa hitan'ny elahy hoe manao tsy maintsy hitan'ny elahy eo foana hoe manao zavatra izy amin'ny tokantrano ray aman-dreny any. Mahandro hanina ihany koa. Elahy ange tsy tia vehivavy tsy mahay mahandro hanina. Aiza ve dia vary soa foana ny andrahoiny kialana maraina vary soa indray amin'ny andro atoandro dia vary soa amin'ny hariva. Na elahy ange tsy maintsy ho kivy. Tsy maintsy ho fantatra elahy io. Eo amin'ny karazany hoe finoana ihany koa. Misy koa elahy mety tsy tiany elahy ireo karazany hoe manana finoana hafa dia mba jerena koa ilay izy izany. Ary ato amin'ilay hoe izay mila vehivavy virjiny. Raha toa ka hoe mba te hanana vehivavy virjiny elahy dia torohevitra ny atoroko aza mamakimaky etsy sy eroa fa mandrasa. Tsy maintsy tonga ho azy foana ny anjaran'ny elahy rehefa hoe raha toa ka hoe virjiny tokoa ny tadiavin'ny elahy. Fa raha ilay zatra lalao lavaka teto sy eroa amin'izao vaninandro izao sarotsarotra ange mitady an'izany. Izay tsetsatsarotra ho an'ny lehilahy rehetrarehetra. Ary eto amin'ilay hoe manokatra fe za tsy reraka manoro menary elahy romantika
rehefa romantika tsara elahy miaraka amin'ny vehivavy dia ho hitan'ny lahy tsara fa misy fe misokatra foana eo. Ary rehefa tsy romantika elahy dia tsisy. Ny atao hoe romantika lazaiko tsy hoe je t'aime ma baby, je t'aime ma baby anaty message, tsy izay ilay izy fa fitiavana ny andrasan'ny vehivavy amin'ny alalan'ny fiteny sy ny fihetsika.